Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity lahaby maraina fa folo volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahasoavana sy ny famindram-po ny alindrindra izao maraim-baovao izao indray. Irariko sahady ho anao mba ho tontolo andro feno fahasoavana, azahoam-pandresena sy hananana fitoniana sy fiadanam-po ny tontolo andro izay idirantsika ankehitriny. Alohan'ny idirantsika ny mofinaina io dia hivavaka. Iranay tsara nezan-danitro, mbola faly ny fonay miantso anao. Miantso anao ry ray be voninahitra tsara indrindra satria Andriamanitray zokinay ary rainay ianao. Misaotra anao ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Misaotra anao ihany koa satria mamboly zavatra ao anatinay ianao dia ny faharetana, ny fikirizana, ny finoana ary mangataka aminao izahay mba ho ampatanjahanao isan'andro ka hanana fahatokiana feno ho anao ny amin'izao fiainana izao sy ny amin'ny ho avy, ary ihany koa tsy atahotra ny zavatra rehetra misy satria fantatray fa efa nandresoana ianao. Indray ny teninao izay ankehitriny dia mangataka aminao hanazava izany araka ny sitraponao aminay, amin'anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe makanesa aty amiko. Naraina Matthieu 2:20 manao hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao ny hanome anareo fitsaharana. Amen. Maro amin'ireo izay mandre an'io fanasana io no maniry fitsaharana kokoa kanefa mizotra amin'ny lalana amin'ny kitoatoana sady mamihina eo an-tratran'ny enta-mavesana izy. Tia azy ireo Jesosy ary maniry fatratra ny hitondra azy ireo sy ny enta-mavesana eo an-tsanjony mahery. Ho azony esorina ny tahony sy ny ahihahiny izay mandroaka ny fiadanana sy ny fitsaharana. Kanefa mila manantona azy aloha izy ireo ary mamboraka aminy ny zava-mampahory miafina ao am-pony ao. Indraindray tantaraintsika ao antsofin'olombelona ny olana hananantsika, ary reny olona reny tsy afaka hanampy antsika akory. Matetika ireny no ilazantsika ny fahorintsika. Ataontsika tsy rambina ny fanakinana ny zavatra rehetra amin'i Jesosy, kanefa izy no mahay manova ny lalam-pijaliantsika ho lalana feno fifaliana sy fiadanana. Maniry ny ho namantsika izy hiara-makivaky ny lalana amin'ny kitoatoana ny fiainana amintsika. Hoy izy amintsika hoe izao ny Jehovah Andriamanitrao miaraha amiko ka ho fenoko fahazavana ny lalanao. Maniry ny omban'ireo izay manantona azy miaraka amin'ny enta-mavesana sy ny fahalemeny ary ny ahihahiny Jesosy, izy ilay mpanjakan'ny lanitra. Manasa antsika ho amin'ny fiainana madio sy masina ary sambatra izy, fiaina ampiadanana sy fitsaharana, fiaina mpanafahana sy fitiavana mba handovan'ilay fiainana ho avy tsy misy fahafatesana. Tombontsoa antsika ny miara-mandeha amin'i Jesosy isan'andro ao anatin'ny fahatoniana sy ao anatin'ny fahasambarana. Mahita fitsaharana isika rehefa tsy manamary-tena. Mahita fitsaharana isika rehefa miala amin'ny fieritreretana feno fitiavan-tena. Ny fanoloran-tena tanteraka sy ny fanekeny lalana hitondran'Andriamanitra dia io tena tsy ambaratelo ny fitsarana tanteraka ao amin'ny fitiavana. Atao fotsiny izay asain'i Jesosy atao ary matokia fa ho tanterahany tokoa izay efa nilazainy fa ataony. Moa ve efa nanantona an'i Jesosy ianao ka nilaozanao ny fisainanao feno tsy finoana sy fanamarinan'ny tena ary tsy nisy nanafenanao? Manatona amin'izao toetranao izao, malemy, tsy afa-manoatra, efa ho faty, aza misalasala, ary aiza matahotra fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika ty Andriamanitra tsy mba manosom-potanana fa mandray mpitiavana sy miaino ampahalemena. Inona no ampanantenan'ireo sisa? Ny fahatsapana tsara fa marin'Andriamanitra, tsy mandisy fanantenana naovinana izay manantona azy Jesosy
ary mamela heloka tanteraka sy maimaimpona izy. Izao ny tsarovy ary aisa tiano fa midika ho fitsarana ho an'ny fanahintsika zany fitsarana ho an'ny fitiavana ary ihany koa ny fanekeny atsika. Dia aoka raha nyity marain'ity raha mbola azonao atao ny milaza ny enta mavesatra ao rehetra amin'ny Kristy ary miatoraka eo aminy satria izy irery ihany no mpamonjy azo fitokisana. Izy ihany koa nefa nilaza manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana dia hanome ny fitsarana ho antsika tokoa izy. Aoka isika tsy atahotra tsy hiaohatra hanantona azy. Amen. Riranay tsara indrindra izay any an-danitra mbola manantona anao izay amin'izao maraina izao amin'ny fomba mangorakoraka sy ny mahakasika anay rehetra ny hita mavesatray dia miatoraka eto tongotrao na dia tsy milohaka firy aza ny vavanay dia efa fantatrao hatramin'ny fidoboky ny fonay ny etaeta-po rehetra sy ny alahelo rehetra ary ny olana rehetra misy amin'ny manodidina, ao ny tsy salama, ao ny kivy, ao ny sahirana, na ara-pivelomana io, na ara-tsaina io, na ara-pitiavana io, mangataka aminao izahay mba hovanao ny fahatorana rehetra. Ao ihany koa ny olana rehetra izay mety misy anivon'ireny fiangonanao ireny, mangataka aminao mba hovonjenanao tananao mahery. Eo ihany koa izay manana olana manokana eny amin'ny tokantranony eny dia mangataka aminao mba hampisy fiadanana sy fitoniana. Ianao ilay tompon'izao rehetra izao, ianao ilay niteny hoe ianao no hanome fitsarana dia ianao no hitokianay ary angatahanay mba hatanteraka izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.